Miarabantsika rehetra, mampiaro ny zon'olombelona ny tenako, mpiaro ny zon'ny vehivavy, mpiaro ny zon'ny ankizy, dia mametra-panontaniana hoe natao hiaro an'iza tokoa moa ny lalàna, natao hiaro an'iza tokoa moa ny mpitandro ny filaminana, ary rehefa sendra ny herisetra toy ny ainanay, iza tokoa moa zany miaro. Na dia teo ary ireny herisetra hitapoky hitam-pirenena, na dia teo ary ny fangatahana nataon'ny mpisolo vavanay, no hoe tsy mety raha mbola ny brigadiny Itosy no manohy ny fakanam-bavany ny vadiko, dia mbola any ry zareo ankehitriny, alaina vava, eny Itosy ny vadiko ankehitriny. Dia mametra-panontaniana, nanao ny lalàna momba ny fiarovana ny zon'ny vehivavy isika. Mametra-panontaniana, Ramatoa Mialy Rajoelina, ahoana tokoa moa, ahoana tokoa ny fiarovana ny zon'ny viktima, raha ohatra ka ilay olona nanao herisetra taminao, tamin'ny vadinao, tamin'ny zanakao, no mbola terena sy omena alalana akambavany ianao. Mametraka aminao reny ianao, vehivavy ianao. Azonao angamba ny fitaintainako hoe ahoana tokoa moa, tsy mandro ny saina ary mahita fa misy ny tsirariny. Mametraka an'izay atoko, ahoana moa no anekenao hoe olona nanao herisetra teo himaso ny zanakao zao no mbola andeha akambavany anao. Samy nahita tsika fa ny mampalahelo ahy dia hoe mody manao maso be tsy mahita ireo manam-pahefana sy ireo tokony handray andraikitra, satria tsy izahay irery no voan'izao, fa maro be, fa tsy afaka miteny satria tsy lava tanana. Mino atopoko fa hipaka tsara ny amin'ny tsirairay ny hafatra. Aok'izay ny herisetra, aok'izay.